Sama tondere tonga eto amin'ny couloir tonga eto ndray zay telo amitsama ny ampianankiray zay. Dia androany zay elaela moa zany tsy nisy couloir fa nisy koa confinement. Dia tsy nahita couloir mihitsy zay telo amitsama fa zay rehefa nahita couloir anaovana couloir. Dia raikitra amizay zany. Zao vao tonga. Dia elaela zay. Dia androany moa zany misy any Njaka le Asaramaka, misy any Jota le Asaramaka. Dia misy any Benedicte koa. Ataosika Ramaka koa vele ry. Dia Ramaka feno. Dia androany zany zay resadresaka momba ny tantara malagasy na hoe podcast moa filaza vazaha azy. Satria ato anatin'ny Joda podcast univers dia resaka podcast daholo. Zay telo mitsama reo mety hitahitanareo ato matetika zany miaraka amin'ny couloir. Mety zay mitsama rery, mety zarery, mety lerirery, mety lerirery, mety izy mitsama. Ohatr'izay zany ny couloir fa tsy any Joda rery fa mety zay telo mitsama koa. Zay mihitsy le izy. Dia zay daholo zany fandehany le inona vaovao zany tao aorianan'ny confinement. Zay aloha zany resaka zao inona zany nalaza. Ay, marina zany. Intro. Andao aloha présentatsika kely aloha Benedicte. Zay ngamba. Hoazy mbola tsy malala moa zany dia rehefa izy zany mpanoratra zandro moa zany. Mpanoratra zany mitovy aminay any. Dia ngamba izy ngamba tena malala biby momba anazy dia atao présentation lahy hoe izy lahy. Ala avekam zany firabantsika rehetra. Za moa zany Olivier Benedicte zany. Benedicte no tena matetika fahafantaran'olona. Mety ozy nareo vehivavy fa tsy vehivavy. Za moa zany mianatra momba ny fiarahamonina sy fampandrosoana azy. Dia zay moa zany androany mba mitafatafa kely eto amin'izy mitsamy eto. Zalahy hoe fahendana zany zalahy anatin'ny ary. Ery ny tena injana, mbola tsy tena injana anatin'ny ary. Dia ty zany moa zany Benedicte zany ny tena marina activité an'ilay zany ankoatran'ny mianatra momba fiarahamonina dia manao mpanoratra tononkalo sy mpanoratra tantara. Dia manana groupe le reo amin'ny Facebook eo izay iarahana ny tantana moa zany le izy asa soratra tsy vakivola. Zay le izy. Hitanareo amin'ny description daholo daholo zany ohatra hoe ilainareo zany rehetrarehetra zany. Dia zay. Dia ny onany Sylve Benedicte moa zany tamin'ny alalan'ny fanarahana miafina izay horesahantsika androany. Fanarahana miafina zany izay mbola tsy nihaino dia tantara nosoratako. Dia niarahanay nanatotosa zany niaraka tamin'le ria. Dia Benedicte nihaino dia lasa nifandray nitadin-dokanga hoe andao ary fa hanao zavatra miaraka tsika. Dia nisy an'ity couloir ty dia misy koa ny tantara izay mbola ketriketrehanay ihany mbola vao miketrika dia vao mikononkonona lavalava moa zany ny processus-n'ilay izy fa mba te hanao zavatra mba hoe mba milay zany. Dia ohatran'izay. Dia androany moa zany zay resaka momba ny tantara malagasy mihitsy moa zany satria samy bady ty tantara daholo reto tafio rehetrareto. Dia hoe ahoana ny mombamomba n'izany rehetrarehetra zany. Dia ny atombohany zao angambany hoe inona tantara tena nanamarika mihitsy zany. Tantara tamin'ny radio. Ilan'ny ny tantara amin'ny radio? Tena mpakafy tanteraka mihitsy tsika. Efatra amin'izay mihitsy. Iny ngamba raha tsy tia tantara tsy nana mihitsy izy. Zay mihitsy angambany. Inona zao ny lany tena tantara iraha zao tena maharaka be tantara. Tena mba nahafinaritra anazy Solofo José. Izy zany mpanoratra mba nahafinaritra anahy izy zany. Izy zany anisany mba nididiana tao anatin'ny hoe asosoratra hoe nanory zany hoe ohatrany ahoana ny fomba fanoratana tantara amin'ny radio. Zay zany tena mba nahafinaritra anahy moa sanganasany koa mahafinaritra daholo. Dia ankoatran'iny Vandamitra. Misy an'ilay laplosy patiny sasakalo zay tsika. Moramara zay tantara zay mbola tsy dia ilafa nena zay. Tantara somary mampitatahotra zay. Ohatrany ahoana ny tantaran'ilay izy? Izy zany ohatrany hoe olona le mangalatra vaty reny. Zay le izy dia misy laplosy maneno. Rehefa tonga ny sasakalo.
zay fandeha dia manina rehefa misy any laklosy manina avy eo dia mivoaka le razoty andeha tady an'ilay angalatra faty dia re zany fibizina torana angamba raha karazana zay za moa zany tena mba nafinaritra tamin'ny mbola kely amin'ny la amin'ny tonga dia ao antoandrina tonga dia ohatrany tena fafono moa kely dia raha amin'iny izy mba mandeha no tavy zany manina raha tsy mihaino rehefa matahotra nefa raha tehery be mahafinaritra be tsy le izy matahotra am'izay mampitehainy ndraindray ka hita raha efa ne hoe tehaino e azo lahy fa raha nefa sary tahotra dia nandeha pipi am'izay raha lahy ave dia lasa mitsatsaka am'izay ena ary lahy inona ohatra ny tantara tena mba efa hoe tadidela ninona tamin'ny radio malagasy tamin'ny radio zao ny tsara tefy zay tsara tefy tantara tao amin'ny afaka manonana radio afaka manona ka tao amin'ny RDP ngamby zay raha tsy diso dia le tsara tefy zany tovavy anankiray izy io tovavy anankiray izy ohatry hoe nifaniaro zany izy hianatra izy zany fa tsy nisy nataontsika hoe moyen zany tamin'izay dia nanao asa tetstero dia niasa tao amina fianakaviana anankiray izy hoe magnano asa rehetrarehetra dia tao tamin'izay fotoan'izay izy nisy zanakany le ramatoa ohatry hoe malemy zany hoe voan'ny accident dia tsy afa-mitsangana ntsony dia hoe mikasany amolo tena dia le tsara dia ny olona rehetra zany efa nandesy lahatra ny olo io mba tsy hamono tena zany nandesy lahatra n'le tovolahy io zany dia le tiany tovavy anina teny zany nandesy lahatra azy mba tsy hamono tena izy dia reveny moa le izy le tovavy moa zany rehefa revena lefa n'le maman'le lehilahy tany andafy dia nanaiky natao opération zany le tovolahy ty dia reveny le tovolahy indray nanaraka anazy tany andafy ndraiky dia ohatry hoe nitako hoe azo tomina am'le zany hoe le eo am'le fin zany hoe mila manao tsara foana fa zany tantarana zany zao mampatsiahana an'le resaka mijery novegasy novegasy manko zao malaza amin'ny novegasy misy an'le ohatra narotsy ny fotoana mihitsy zany teritery amin'ny novegasy manko misy an'le hoe lova zay dia le lova zay zany ohatran'izy io ohatra film ohatran'ny tena anisany mba tena milaina zany ao novegasy raha fijeriko azy manokana tena hoe tena milaina la réalisation dia réalisme an'le zany tena misy olona mifanoroka mihitsy ohatra zany dia dia ohatr'izay tantara zay hoe ohatrany hoe le dadany zany mpanan-karena be tsy haiko nareny le dadany izy tsy fantatra tsara zany le tantara fa ohatr'izay no hitakitako amin'le satria zany tsy nanaraka hatramin'ny volakatra ny farany dia ohatrany niditra ny asa tao amin'le anina izy tao amin'le dadany le marary dia manao asa rehetrarehetra dia ka izy nefa ohatra misy zavatra tetika ataony zany dia farany le vadin'le rangaty tateo aoriana laza ratsy-saina olona ratsy-saina be dia ohatr'izay le tantara zany ohatrany hoe zay zany ohatrany hoe tariziny ohatrany hoe misy style-na tantara gasy tsy haiko hoe amina novelasy ohatra ny azahoantsika an'izay sa tsy fantatra fanelahy zany tantara gasy rehefa tena tiako zany le amin'ny radio tantara tena tiako amin'ny radio dia le tantara tena hoe miresaka ny fiarahamonina amin'ny endrika hafa mihitsy zany ohatra hoe eny amin'ny ambany tanàna ohatra dia misy resaka mifampialina dia misy resaka manao fanafody na zany re zany na mahafinaritra ana rehefa miheno tantara na hoe tantarana matotoana na tantarana mpamosavina zany foana zany mahafinaritra ana satria reny zany tena mireflete mihitsy hoe ohatr'izao ny fiarahamonina gasy rehefa tena hoe zohina tsara zany fa tsika nefa isan'andro miaina ohatra hoe fa ny tantara tena tian'olona zany dia le tantara ohatra mampalahelo zay koloha nefa ohatra ny hafahafa be mandinika izy hoe tantara mampalahelo dia ny zavatra azo ny olona zany ohatra ny alahelo fa za zany zao raha hoe mieritreritra ny hoe samy amin'ny tantara iny dia aloha le ohatrany hoe mampisy courage ohatrany hoe mandrisy fa tsy le hoe mampalahelo ohatrany malahelo foana zay mihitsy aloha le ohatry hoe malahelo foana fiaina presque zany ny fiainany efa mampalahelo dia presque zany ny mpanoratra zany ohatrany hoe le alahelo foana ny trandrany izy zany meny amin'ny
Mianim-piana. Nefa tokony mbo hoe mitrandraka afy. Zay mihitsy le izy. Fa ny tantara manko zany tsy haiko le sanala amin'ny mianatra fiarahamonina zao hoe tantara zao anisan'ny firafijeriko azy anisan'ny fanabeazan'olona fitezahana mihitsy zany le izy satria arakaraky ny qualité-na tantara zany no mampiseho kokoa ny inona moa zany ny zava-mitranga amin'ny fiarahamonina sy ny zavatra fiarahamonina zavatra mampisy moralina zany tokony alefa mampifitetaka hoe vao mainka malahelo dia matetika koa nefa talala rehefa ohatr'izany zany dia ohatry hoe tsika gasy zany ohatry hoe manao an-tsaiko zany na diso zany fomba fijeriko zany fa mitsika gasy zany ohatra manao an'izay foana hoe raha vao ohatra hoe tantara gasy zao dia hoe misy olona mifanoroka ohatra zanakay mijery nefa azasinareo mifanoroka nefa le izy avy eo le zaza nefa avy eo rehefa melehibe dia lasa curieux izy ahoana ary zany dia lasa manao foana nefa amle gasy zany safidina le izy raha vao misy mifanoroka dia tsy mety na nefa rehefa mijery vazaha izy mianakavy dia mijery daholo mody mifampijery fotsiny dadasy misy amle mody mety any kely dabeo mody mamankazetana zay mihitsy le izy dia nefa le izy tokony tsara zany hoe mbola kely zany zasaka raha ohatra hoe tsy maintsy satria efa zay koa moa fiainana amin'izao hoe mijery novegasy ohatra novegasy zao izy hitako malaza satria teneniko foana dia mijery novegasy ohatra na mijery film gasy amin'ny TVM ohatra dia tsara foana zany ny ahitany le ohatra zany hoe ny mpianakavy hoe ay misy olona mifanorokany ny amin'ny fiainany na ho an'ny ankizy io na ho an'ny lehibe dia fa ny lehibe fotsiny zany no tokony miakompany zanany mifanoroka ireo na manao an'izao reo ny ataon'olo lehibe fa tsy mbola manao ohatr'izao zaza raha tsy efa ohatr'izay zany tokony hazavaina zany le izy fa ndraindray le izy nefa tonga dia tapena antsika fotsiny dia zay zany lasa tsy mitondra zavatra pozitif le tantara zany satria ny tantara zany tena hitako hoe fitezahana olona tsara eo amin'ny fanoratana da anisany rehefa manoratra le olona dia ohatra lasa le tantara ohatra mampalahelo reny zany tena hoe akafizin'olona nefa ho any izy tokony hoe le mampisy moralina iny dia araka nefa lazaiko teo dia zaho manoratra an'ireny tantara mampalahelo reny moa zany mba hoe azoko audience zany misy mpankafia fa zaho manana tantarako manokana koa zany tsy le mampalahelo reny fa matetika zany le tantara mampalahelo no tena tian'olona tsy maintsy ampisatafo dia raha rehefa manana nofonofolo hoe tena hoe mba ohatr'izao dia zay moa zany natonga atsika hoe ndao tsika mba hanorona univers kely anankiray misy hoe tsy azitsika resaka mampalahelo reo anatao mba tonga dia ohatr'izay moa zany le zay univers zay moa zany le tantarana eto zany le univers fifanarahana miafina dia zay koa mahajoda podcast univers anazy dia misy univers kely zany ao anatin'ny fifanarahana miafina izay somary mitizé foana moa zany le mitizé manko mangidikidiky kely foana zany rehefa milaza an'izay fa somary mitaky fotoana kely le manao an'le izy zany satria zay zao nanao an'le tantara izay hoenina ritsoela moa zany ato dia efa nataonay par épisode le izy dia le mangorona an'le olona zany le alao an'le izy zany tena mafy be satria zany tsy le izy tsy ilay hoe misy olona anankiray dia manao rôle anankiroa fa tena hoe olona ray dia olona ray isaky ny zay zany le izy dia avy eo zany rehefa tapitra zany zay tantara zay dia isy fampitohizany amin'ny fanarahana miafina le izy dia misy tohiny be be amin'izay avy eo zany mety isy tantara indray miseho fa tsy mitsony ao anatin'izay ary mety zay tena misamary ihany ny fandrimbona amin'le izy ohatr'izay zany le fanarahana miafina mety misy olona zao any tena hoe lina be ohatrany ahoana zany hoe manao tantara zany ohatrany ahoana tena eny efa mbola mety misy fotoana angamba hoe fandarana ray mihitsy rehefa studio alaina mihitsy hoe tena ohatr'izao zany no fomba hoe fanaovana tantara efa na misy an'izay vidéo zay any ho any zany fa afaka mbola tsy avoaka fa afaka alefanay tsy hoe lato amin'ny chaîne nato raha saintsika raha boka manao commentaire kely zay raha tsara ngany izy zao tena mety rahatsonga zany zay mihitsy dia mba
ohatr'izay zany le fifanarahana miafina univers antarapalo ohatra hoe mialaky eo anatin'le fifanarahana miafina miresakytsika zao tao anatin'le fifanarahana miafina ohatrany hoe le tantaran'le banda nanao pacte reo hoe misy misy ny ankizy de rehefa tena meno an'le tantara fifanarahana miafina zany de ohatrany tehitelo be tena misy ve le fifanarahana miafina fa le izy manko le izy ny anahy zao ny anahy manokana zany a ohatrany hoe le izy zany rehefa miteny azay de ohatrany hoe mieritreritra foana laha hoe ohatrany hoe tena misy le izy a aiza misy alizy nefa ohatrany aveo mieritreritra tsara ndray laha misy olona miteny tsy saranga zany fa le izy zany a misy ahoana zany fitantarako azy hoe misy fahamarinana nefa misy koa hoe foronina kely zany le izy fa ny fahamarinana zany am'le izy koa zany de tena le izy tena hoe miainga am'le reny le légende urbaine resantsika reny hoe misy ny kalanoro misy ny matoto misy zay zany tantarantsika ao anatin'le izy de ohatrany hoe de aveo koa hoe misy an'le hoe société secrète moa zany le hoe fa maso be tsy mahita de reny zany a ohatrany hoe mety tsy fantatro zany na misy ny illuminati ohatra na ny franc-maçon fa reny zany ohatrany hoe inspiration kely am'le izy na tonga an'le izy de ohatr'izay foana zany na le hoe le tantara gasy reny koa ny sura fa manana inspiration le fifanarahana miafina zao tsy mampalahelo iny fa afaka enonareo ako iny fa ataony amin'ny faran'ity vidéo ty tsy mampalahelo ohatrany ary lisa ve efa nieno ahoana zany misy tantara le eny raha sy olo mafantatra na elako misy tantara gasy anisan'ny pionnier zany manko ohatrany hoe anisany tondra zany tsy haiko zany aiza nazona isany nanao tantara ta Madagasikara voalohany tamin'ny radio fehetra raha zany zay tantara zany zany anisany nanoratra ny le mystère village beny izy moa kobolay raha makobo le tena miafina zao ny fahitiko zany ndray mbola tsy haiko zany mystère village izy moa minoratra ny so de fantatry le tantara fantatry le tantara de ohatrany namola ty zany tantara zany le ohatrany ao am'le village de vonoan'le talan'le sipa daholo zay miaraka am'le sipa ka fa tsy fantatry le izy raha tsotr'izay any afarany ohatrany hoe misy matoto le village de raha matahotra be meno le izy dia de tsy hita taminy eny efa navadiry zava-film moa misy film mihitsy le izy taty ohatny efa kobokan zay kobola efa kobokan vai moa zany zavatra ohatrany men'le jus foana le tsainy de ka olan'le le rain tena zanany moa zany le izy afa tena mety misy ray mpianakaviana tena manao an'izany iny moa le fombafomba za koa fa nisy fotoana tany anaty tomobile andeha ho any Morondava tam'izay misy tantara resaka hoe izy ty de tantara resaka ny fombafomba eto Madagasikara izay azo lazaina hoe fomba ratsy any le hoe tsy maintsy le ray zany no miaraka am'le zanany voalohany le zanany vavy de fomba izy tsy haiko fa zany no tena le tantara zany avesa le izy tsy tena misy ony zany raha tsy malala fotony tsy malala fomba izy fa misy ohatr'izay zany le izy de tantaran'izay zany le tantara de misensibiliser am'le zay resaka fombafomba fa tena misy ndray le tantara tena misy ndray hoe tsy navilan'le rianambady zanany vavo amin'ny vadiana ka ohatr'ohatr'izay zany le izy de efa niterahany zay vao nalefa nanambady fa tsy fantatra fa tsy hoe tena antony zay mety sarom-piary le zany raka tsara kely aty de tyle de miokandrele roa zany koa zay fampitiavana mal placé zany izy le de ohatr'izay de eny ohatrohatr'izany moa zany resaka hoe tantara sy ny any fa ny anahy tena ankafiziko zao de ny tantara resaka mampatahotra zay nazy zany tena tiako satria ny tantara mampatahotra zany ohatrany hoe manampy an'lahy hifaire face ny ino moa zany raha vao tena mihaino an'le tantara mampitahotra reny lahy de lasa ohatrany hoe tena misy zany le zavatra tantarain'le olona zany ohatrany hoe tena misy fa zany hoe ny saina io zany mandanjalanja anazy
fa nisy avy mahafantatra ao Facebook hoe misy groupe zay matoto angatra mpamosavy ao anatiny tena iny groupe iny zany za zany anisan'ny tena hoe fananaraka ny groupe iny efa ela be iny groupe iny nisy fotoana tena maty mihitsy izy tany amin'ny tsy haiko 2004 tany 2016 2017 teo avy eo velona be indrindra izy zao fa tena misy mitantara foana izy sanandro dia tena hoe marino amizany manao ohatrany karazana témoignage zao zany nazo raha za zao manolotra ohatrany lainga mifandraisana lan'le satria amina mpanoratra ny tenenako an'izany za afaka mamorona ny saika eny marina aloha zany efa ny niraray fijery sasany ohatra mba tala ohatra lazazo hoe te mba hampalazalaza ny asa soratra dia lazaiko hoe zavatra miatra tamiko dia fa le izy nefa tsy olona mpanoratra fa olona tsotra misy olona tsy mahay manoratra kory am'le izy fa tena hoe any fa niraray fijeriko azy misy olona tonga dia fantatra foana rehefa mandangy misy efa tena misy olona zany tenela zany hoe misy banky mpanoratra izy dia tantara izy kay fantatry ny olona foana ny farany ohatra ny tantara tsy ratana le izy fa tsy tena marina fa tonga dia fantatra foana zany rehefa le olona tena ny enan'le izy mitantaran'le izy hoe ainy tsara zany manao an'le izy dia tahia hoe ohatr'izao ndraindray le izy tsy tantara lavabe fa foya fa dia tahiany fotsiny hoe ohatr'izay ohatr'izany zany le ohatra hoe fijery koa zany ohatra hita ihany ny olona tena mandaika rehefa mitantara sy le hoe manoratra sy le hoe milaza marina satria le olona milaza marina zany tonga dia hita lany mihitsy izy tena miainana zany zavatra zany afa mihitsy fomba fitantaran'le izy zany fa ny mandray zao ohatra zao tantara ndray zao ohatra hoe resaka tantara teo raha zany zao meny tantara dia nany jereva enokatany amin'ny farany aloha ohatra hoe hitakany amin'ny YouTube zany le tantara dia jere enoko aloha le farany satria moa tsy matetika eo amin'le ray mitra farany foana iny tena misy le zavatra tena dia raha vao iny izy misy le any zany dia efa fantatra hoe tsy tsara le tantara izy raha aniko manokana fa misy zao tantara ohatra hoe na mampatahotra be le tantara ny voaloha dia amin'ny farany ohatra hoe mahafinaritra na ohatra zay raha vao mahafinaritra zany le farany dia tiako le tantara fa raha vao izy tsy mety le any amin'ny farany dia tena tadiny koa zany ahitana anazy hoe mandainga le olona lasa zany miverina ndray zany mifototra zany any amin'ny farany dia any amin'ny farany koa le noko voaloha dia tsara zany dia miverina enokatra ny amin'ny farany marina koa dia na koa zany zavatra farany tsy dia tiako koa le tsara le mandeha le tantara fitapatapaka fa nana zany matetika nana tantara tiako le tantara indray miseho satria zany iny tonga dia vita zany le tantara iny fa tsy le hoe raha le misy toeny mantsy dia anao zany mamila avy inona toeny dia tsy mahavy betsaka misy zao tantara anatin'ny anao tena tsara be le tantara tena hoe tsara ainy zany manentanentana amin'ny fonao fa any farany am'izay tsy fantanao tso satria ndraindray izy to dia ohatra mety sanatry an'izany mety maty le mpanoratra mety tsy haintsony hoe mety hoe tsy nifanaraka izy sy ny mpanatanteraka mpanatoposy sy ny mpanoratra fa mety ohatra ny mahatonga an'ireny hitalazy ohatra hoe tsy mitovizany le tantara fa dia mba anaraka vanim-potoana mihitsy izy ohatra ny eritreretany lalany teny amin'ny lainy hoe afaka telo-taona lasa nisy volombava le banky teny dia mba hoe efa mba lehibe zany le izy afaka telo-taona afaka telo-taona ny mitovizany fa aveo koa nefa misy koa re ohatran'izay tena le zao mitalisa le misy tantara amin'ny radio dia ohatrany hoe le fiafaran'le zany tsy mahafapo an'lahy ohatrany hoe ahoana dia zay fa sao fiafarany ohatrany hoe dia ina am'izay le zokony laza moa rehefa ohatray tozy dia hoe anjaran'ny lapelo zany manohy an'le izy samy manana ny toyny ohatr'izay zany le talisa zany ohatrany hoe hafahafa be zany le fiafaran'le izy tokony ataon'le mpanoratra zany sy hoe afin heureusement tsy zany tsika gasy zany miandran'izay foana hoe fin heureuse foana film nefa ny tantara moa zany fa film avy zany fa tena hoe tena io tena efa hita lavitra ny afarany dia raha film mampatahotra zany ary tena lehibe mandray maresy fa ny rôle maty ohatr'izay le izy zany zany ohatrany hoe culture mbola tsy tena nantsika satria zany mieritreritra foana hoe le rôle rangahy eo afarany le rôle tsy maintsy maresy afarany fa nefa zay zany ohatrany hoe ny olona zany efa mideveloppe hoe style na tantara hafa ndray dia iny zany mbola tsy tena ekentsika manko matetika rehefa le zay ve fafarany dia ahoana zany le tia histoire tsara be zany dia ino moa zany aveo arakaraky le
Arakaraky le piainao amizay no miteny ha mety ohatrohatr'izao zany toy ny elo. Nefa le maminavinana iny ohatra Za zao mety tantarana. Elahy zao mety elahy zao manoratra elahy dia rehefa manoratra elahy tsy maintsy ohatr'izay koa ny atao. Zay koa aloha Fa mandaika elahy raha hoe tonga dia toy zalahy hoe zany hoe tonga dia toy izany hoe ohatr'izao zany ny avarany dia ohatr'izao. Zay mihitsy aloha. Dia mana aloha zalahy? Le hoe misy am'le tsy haiko hoe tantara zay hoe Villa Badoza zay ny zay zao nafinaritra anazy tantara satria izy ohatran'ny Villa Badoza. Tantara gasy ve zany tsara? Ay ve? Ohatran'izay le izy tsy haiko na ahoana fa zay fotsiny ny titre le ohatran'ny anatina villa dia ny tantara an'ilay zany hoe misy ina moa misy mpianatra manao excursion dia ampany izy tany an-dalana tany dia misy Villa Badoza zay. Zay la tantaran'ilay izy. Ohatr'izay izy ka dia rehefa le nisakanan'le ohatran'ny misy manakana dia hoentin'ny zareo anatin'io zay ty le villa. Anatin'ilay villa? Aleota tsisika titre fa hoe le anona fotsiny le mandeha zareo zany hoe nandeha nanao excursion dia tafiditra le mandeha izy dia ampany izy tonga tao aloha tao dia misy ohatran'ny tômôbila zany avy any maka an'le olona hoe manampy an'le olona hoe simba tao dia hoentiny makany am'le villa dia rehefa tonga any dia omeny sakafo menin'inona meny rehetrarehetra dia vonoiny tsirairay satria atao ngeza be mihitsy zany koa zany dia omeny an'le film gasy iny efa misy tantara gasy koa misy dia misy le tonga zany dia tezainy le olona tezainy dia rehefa ngetively izy dia omena an'le biby eo zany dia tamin'izay zany dia nisy ay moa nisy nizokin'le tovovavy raha io efa tao taloha efa lany dia iny zany nanampy an'le satria psipa zareo dia iny nanampy an'le tsy niteny tamin'ilay zanjiny izy fa le bandany ny rano hoe ariny misy mifatoko ariny ohatro dia mandehana manao lalana anazy zany dia izy zany ohatran'ny izao tantara mampatahotra be le tantara mampatahotra fa any amin'ny farany hoe nefa tsara le satria ohatran'ny hoe maka zavatra le ohatra hoe maka le tolapaty am'izay le bandy zany rehefa le lamina zany tantara dia miteny am'izay le matoto hoe za tsy tokony hiaraka aminao fa maninana le zanjoko ambony ao raha dia miaraka izy koa dia mahafinaritra be zao zany mbola tsy haiko mihitsy le zany tantara zany fa tsara be iny efa tsy gagasy koa maka inspire amina film vazaha moa zany. Ianao zany rehefa mpanoratra anao tsy maintsy manaka hoe iza mba mpanoratra hoe mba alaiko tava zany zay izy misy an'izay. Menako aloha izy misy ohatran'izay ihany nanoratra eny zaho mbola tsy matany fa nanoratra anankiray zany hoe le resaka tsy haiko raha mahita an'ity vidéo ty satria naran'le sipakambana izy Nicolas Gentil dia io zany hoe sipakambana zany le sipa tena nisy zany tsy tena nisy le sipa fa le anaran'le personage fotsiny nalaika le zala mitsitoko hitany atao anarany dia le anaran'olo matetika le akaiky any any dia zany hoe kambana dia kambana zany sipa raha kambana zany le sipa dia le anankiray zany maty le anankiray voadonany tsy haiko tamin'ny 25 izy voadona 25 novembre teo voadona zany dia voadonany tôbila dia maty zany izy nefa io anankiray io io vehivavy tia be an'le misy bandy tena tiany dia bandy tena tiany io zany tiany fa tsy afaka ny olona betsaka zareo satria vacance io bandy io tonga tany dia rehefa moa le bandy ka miasa maty zany sipa ataonena an'izay dia tamin'izy le niasa tany dia mianaminy le sipa le sipa efa maty amin'ny eo anaminy dia io sipa io zany ohatrany hoe miaro anazy ohatrany hoe fa amin'izay fotoana zay tsy maintsy manao formule izy hoe ohatra zao miteny izy hoe manaika dia raha velana ohatra miteny dia manaika ala dia afaka manao izay tiana atao amin'lahy izy dia tamin'izay zao zareo telo mitsambo dia izy telo mitsambo iray tia
samy manana ditrany avy de le sipa le loha tsy telo amitsamo zany le bandra io zany de le sipa zany le sipa le loha io zany maniraka hoe ohatrany hoe tsy mahita tsy mahita azy lay samitsamo de miteny ataovy hoe mahita anazy zary de tsy conscient mihitsy zany satria zany mibaiko anazy hoe génieko zany izy de lasa hitan'laisany izy avy de manova isany tsikelikely satria zany tena tanjon'le sipa zany am'izay fotoana zay hoe hovaina reo satria zany hoe ohatratsika zany ny personnage principal zany de hoe tia miaraka am'le zandriny any zany le kambanamy fa mody atsarainy de rehefa zany moataontsika mandeha zany hoe misy toerana ray leko de izy miaro anahy foana ohatra misy tady tobile ambony de izy miaro anahy fa ny problème kely izy fotsiny rehefa lavitra ohatra miala ataontsika miala ny faritra ny Majunga zany ohatrany ataontsika Teatanarivo very pouvoir be le izy lavitra ny raha mba lavitra le toerana fatesany de rehefa mivena le izy amin'iny de tsy maintsy manao ohatra hoe manao sorona kely zany fa tsy izy tsy maka zavatra sorona be hoe vonona ny anina fa mety ohatra hoe miteny zay ataovy zao ohatra hoe teneny hoe manaiky am'izay laha fa izy tsy manao zavatra zavatra de farany moa zany meny le ina moa le de mifarina am'izay zao rena rehefa any amin'ny ina moa rehefa aloana andeha am'izay izy de nanome taratasan'le banky le sipa zany hoe rehefa tonga am'le hôtely anankiray tala de mitena zao fotsiny anao satria gérant anatin'le hôtely zany le sipa kambanamy de ino zany zao hoe miaraka fa izy mbola tsy mivoaka fa mbola tsy haiko alain'olona atao film eo zany te vadina ataony le ry film anao ataony film fa tiako zany izy fa nina zao ndraiky efa mitataratantara de somary version somary aona re zany version somary ratsiratsy ny tiako ohatrany hoe tiako foana zany hoe ohatra zao re ohatra zany tantarana zany zao ra za mandray zany de tsy maintsy ataoko foana hoe mety hoe ratsaina tampoka le matoto ohatra zany zany nany reveko hoe mety hoe mivadika misy revirement situation tena hoe mivadika tampoka le izy ohatra zay zany nany tena reveko hoe mety hoe misy de asina hoe deba enjana be zany miady am'le matotona hoe tsy haiko ohatra zay zany ohatra zany zao mety afaka ataotsika koa zany fizatsika am'le an'iny tsy fanaraman'ny ohatra le vehivavy zany miaran'le anina de le banky miarany ady azontsika atao tsara mihitsy zany fa mbola tsara be koa zany mbola tsara be zany zay mahatantarany azy de nareo zao hoe misy nanotazo anao hoe ahoana raha mianan'ireo bandy reo zao namana zay fanao koa tiako hoe tantara satria raha tsy mifantatra tantara tsy de lasa mijuge lasa mitsaratsara fotsiny ohatra zao fantantara tena ilaina eo fiainana na tantaran'olona ray ary hoe anona dia tsy afahanla mijuge anazy de ninazy zao tantara ohatra zao tantarana zao fiainana slity zany de ohatra hoe za zany mpakafy tantara be de rehefa moa zany lasa nanoratra tantarandray alohatra tateo hoe de rehefa le teo de izy hoe mba zaraiko any amin'ny radio iny de tam'izay moa zany hoe misy condition be be moa zany misy fepetra arahana be tena efa mamonjy re de zany efa mbola apomby de rehefa moa zany tena de hoy zany hoe de tao aloha zay keny ny fifanarana miafina ka de teo de hitako zany hitako zany joty hoe ohatrany ty haity ohatrany mbola tanora ty mety mbola azo reksany satria raha samy tanora manko de ohatrany mora de rehefa de nisan'ny lerany zay koa miaraka tam'le fifanarana miafina de ohatrany nilay le izy tsara le ary enoy izany ihany namanao foana nytitany azerenao amy chaîne de rehefa zany de hoe zany hoe manina am'zany raha resaky zany jody ho asa ty mety afaka miara-miasa zay ro de veo zany za hoe de contacteko de miresaka moa zany zay teo de miresaka teteteteto de miresaka de mionona zay avy eo de ahy no nafinaritra ny fiainana moa zany de zao hitanareo de misy an'le ry tany am'le fiainana de tena nampimety de zao za zany de tonga avany de hoe zao hoe de
tonga vandana dia izy nitako voalohany satria izy nakana niditra studio dia eo zany dia ohatrany efa enikenikana zany feo zany fa ahoana mitaizana ino zany dia anatin'izy dia rehefa eo tonga atao anatin'izay dia gaga be any présenté ny jonta amizay hoe izy nianina mpanatanteraka film gasy ny ohatrany tonga dia teo zany dia zavatra mahafinaritra zany amin'ny fiainana zany hoe marina hoe misy ny ataontsika hoe anjara sy lahatra aloha tsy haiko na misy na tsisy tsy haiko za titena zay fa ny anazany tiako tenena fotsiny hoe ny afatra tiako ampitena dia hoe rehefa manao zavatra dia ataovy tsara le izy dia ataovy amin'ny fo satria misy manoana foana zany ianao hoe misy ohatr' zany zao dia zatoatoatolavy eo dia ohatr'izay fanampinampy eo dia zay koa zany tiako tenena hoe rehefa ohatr' zany manko zao tsika zao le tantara iraha zao ohatry ny efa nienakila zay hoe narazitra tantara tany amin'ny radio dia misy tantarany lahy rehefa lalaoviny radio dia ohatr' zany zao manko matetika manko zany rehefa ohatr'izay zany dia ny radio no misafidy hoe ty tsy azo atao tsotra le condition ty tsy azo atao dia ty azo atao dia fa matetika nefa zany raha za manokana zany fijeriko azy ohatrany hoe lasa somary teritery kokoa zany le famoronany lahy rehefa tena hoe misy condition be le izy dia ny anitra ny joja podcast univers zany dia anisan'izay hoe mamela malalaka an'izay hoe ahoana le création zany hoe tsy tena hoe ataoko angambany tsy tena hoe manaraka nefa ratsy dia nefa ratsy be koa zay teneniko zay ohatrany hoe tsy tena hoe ara-moraly loatra zany le zavatra ataony hoe tsy ara-moraly foana fa ianao zany mila mierina le tantara amin'ny fomba somary fetsifetsy zany satria tsy hoe amin'ny farany ohatra tsy voatery hoe tonga dia hoe misy lesona azo raisina be hoe aina anao ohatra zao kely izy fa rehefa tena mizoy an'le tantara ianao dia ohatra hoe rehefa mijery ohatra zao hoe fanarana miafina zao ka inonao dia hoe ay tena tsy azo ataoko izany hoe manao pacte amin'ny anina zany fa misy zavatra ambadika mila be le izy ohatra zany ohatra zany zao ny anisan'ny lesona azo raisina ao anatiny fa tsy hoe any amin'ny farany dia eny le izy amin'le tantara hoe tena sady raha manaraka ny tantarany ianao dia mahafantatra resaka tantara misy culture générale zay le izy zay mihitsy zany le anisan'ny voizina ao anatin'le izy hoe ohatra hoe misy ny hoe John Kennedy maty tamin'ny 1963 ohatra amin'ny fifanarahana miafina zao misy ny Ratsimandrava zao tonga tany moa zany zay tamin'le izy dia amin'ny rahatandreo zao ianao dia mahita ohatrany hoe mba culture générale kely hoe ohatra hoe tamin'izany fotoana hoe ny jiramaty jiramany anarany fa EEM moa hoe électricité de Madagascar ohatra zany zao ohatra zany zany anisan'ny zavatra mahafinaritra rehefa manao tantara fa indraindray manko raha zavatra ohatra zany zao rehefa mitsofoka any anaty radio dia censurer zala hoe ilisa ve resaka momba fahafatesana Ratsimandrava ohatr'izay hoe tiako tenena hoe tokony tsy dia hoe tantara mampalahelo loatra zany tena ho zaraina hoe mba mizara zavatra mahafinaritra mizara fahaizana ianao mizara zavatra mba hoe tokony mba fantatrin'olona zany fa tsy hoe mampalahelo le olona dia mianina koa ty tokony le eo amin'le ina moa rehefa manao zany zany tokony hoe mba misokatra ohatrany hoe tsy misokatra misokatra amin'ny zavatra ratsy ohatrany hoe zaraina zany le asa dia ohatr'izany ohatrana manokana zao dia hoe nofinofy zany tambaha-mbola tia ny tantara be zany za tena mpiaino raha misy olona zany ngamba za mety ohatrany atao folofolo za miaino tantara folo isan'andro taloha eny efa nambo zao mbola dia tamin'izany zao hoe nofinofy zany mba ahoana moa zany zany olona mijery anatina studio zany ny mijery ahoana ataon'zareo anatina studio manao le izy dia ay moa zany zao tateoriny zany zany lasa hoe manoratra mihitsy zany dia sady mandray tsara kely koa nandray tsara kely ataon'iny tsara koa le ry amin'ny toiny ohatran'izay zany zao le mafy io zany tsika ma zany tsy matahotra hoe rehefa misy zavatra zavatra vova dia matahotra fa io zany rehefa anao zany tafiditra anatiny hoe ka vonona ianao dia tsara ny expérience hitanao azy eny foana ohatra anao taloha zany atao ohatra hoe amin'nota zany ohatra zao misy an'izao fa io hitanao eny foana rehefa misy le olona dia mila vahany iny dia mandroso dia zay moa le resahany amin'ny tsamma tamin'le tany amin'ny voalohandohan'ny couloir tany hoe zany mpanoratra
mpanoratra poème zany taloha tena rockstar mihitsy tena réussite mihitsy zany taloha fa am'izao fotoana zany efa tsy tiansipa tsony fa bandy mamy Facebook ny tiansipa raha tsy mampilaila raha tsy mampia Facebook la dia efa tsy tiansipa na hoe tsy bokosy amin'ny Facebook fa taloha nefa zany tena malaza be zany moa zany anisan'ny combat iainantsika hoentintsika atao anatin'ny juda podcast univers mba hamerina zany hoe ny asan'ny soratra sy ny tolokalo sy ny sisa sisy ohatr'izay zany le izy ohatr'izay moa zany nahalalana ny fakafatarana lehibe tamin'ny Bénédicte fa zay rehefa fakafady rehefa taloha be fa tany amin'ny classe de première fa zay koa zany zany hitako hoe tsara angamba hoe rehefa misy zavatra kely dia zaraina le olona mba mahay koa zany mba tokony hoe mandray an'le olona le mbola ataotsika hoe zany izy ianao zany raha matsapa tena ianao hoe manana tsy hoe matsapa tena moa zany hoe ianao manana asa soratra dia tokony zany ianao hoe te mba ilonao anatin'le izy bebe kokoa dia ialana aloha zany mitahotra hoe sao dia anina sao dia mba mila matoky teny ianao zany fatokisa teny sady io raha tsy foana ena mivoaloha tsisy tonga za ohatra mety tsy tonga dia tsara dia mila aza matahotra mihitsy hoe manantona an'izay olona mba mahafinaritra anao hoe ry misy mpanoratra fantatro i dia sao izy mpanoratra anie ohatranao ihany ohatranao ihany atomboka ohatranao ihany hoe afaka mifampiresaka tiako ke zavatra nisy koa le rehefa le lasa manoratra dia ohatra lasa ohatra nahafafa zany marina fidirina ohatra naminao zao dia io ve tsy foka inona aloha zay telo mitsamba reo zao tsisy mifoka sigary tsara foka sigary na zavatra hafa ary tsy mifoka koatran'izay akory fa tsika tsy zay tsy fa izy tsy hoe ratsy pour le mifoka sy nozany fa hoe samy manana ny fifazarany fa io zany tsy voatery rehefa hoe zany aloha raha za manokana raha zany hoe na hoe misotro zany tsy vao may tsisy mihinana mivoaka io e fa hoe le za le ohatry zao dia hoe misy zavatra mananaitra anay any dia mananaitra izany aloha sy ratana mihitsy aloha ty fa ohatra nitady afinaritra ohatran'izay le izy fa samy manana ny anana nefa samy manana zavatra mahazatra anazy fa io nefa tsy fantanao hoe inona le zavatra tianao atao le zavatra hainao koa nefa le zavatra tokony atao raha tsy manao kely io nefa tsy voatery misoratra ihany fa mizavatra rehetra ohatra titinao kely mozika dia andramana kely be da be misy tonga dia atao manao mafinao izy zay ny fa namantsy mila mafinao ianao rehefa fa nenao koa mantsy zao koa nenao zavatra hitako hoe tsy mariny vola kely fa tsy manino sady mamemoral ihany tsika zany aile tsy efa ohatra hoe nenao zao za zao misy an'le fomba fiteny malagasy tsy hoe fomba fiteny fa ohatra hoe samy misorandreniny menaka hoe dia tsy vitany hafa ve tsy vitanao fa ne zany zavatra tiako tenenina fotsiny dia zao hoe marina samy misorandreniny menaka fa za mahita hoe diso be zany tsika zany hoe fanina hoe tonga dia hoe vitany ihany re dia inona ataoko fa tokony hoe mba tadiavinao ina zany aloha le zavatra mety aminao zay ngamba zany tiako tenenako hoe za moa zany lazaiko hoe samy misorandreniny menaka fa menaka samy miafy tadiavy le menaka mety am'le naositranao dia iny zany dia iny le anina iny hoe iny zany le ataotsika hoe talenta angamba iny ohatra hoe mety zany atao dia mety hoe fanay mozika mihitsy anao dia any amin'ny mozika zany anao mila trandrahanao dia any zany anao afaka mifaninana am'zay samy misorandreniny satria fo anatin'le anao fa ny problema mantsy soratra koa zany resaka inspiraka fa rehefa olona tsy manana inspiraka ve forcén'lano ka zay le olona nanantsika zao hoe samy misorandreniny menaka dia rehefa mahay manoratra ihany na dia za koa manoratra iny le lasa maty kery vai manty fa tokony tadiavina le mety aloha ina le mety aminao dia any anao miezaka aminy dia ino tenenina teo alohan'ny amarana koa azy seky tena hoe raha iala zao ohatrany hoe amin'ny fotoana ina zany tena hoe amratany ina zao amin'ny fotoana ohatra zany na zao isa maraina ny tena hitako miainga be ny inspirako fo maraina zay moa zany anisan'ny zavatra tena raha amina manokana zay anisan'ny zavatra tena mafy ary tena sarotra ny manoratra sa isan'ny tsy mahita an'izany mahita tena sarotra sady mafy ny manoratra
indrindra manana idea la mamaky anazy fa mamaky anazy vetivety fa ny anazy zany tena ohatry hoe karazana challenge amin'ny tena koa tsy rehefa manoratra hoe amin'ny herinandro tia zao efa satria efa ao anaty saiko ao le izy dia amin'ny herinandro tia tsy maintsy vitako hatreto aloha zay ao anaty saiko zay dia iny no fo maraina amin'ny maraina no tena fanaovako azy fo isakiny amin'ny 5 isan'andro dia iny no ratako azy ohatr'izany zao tamin'ny tantara zay voaka tsoa ela zany loka tsoa ela dia ohatr'izany nanaovako azy nanoratra isa-maraina fa tena enjany tena mafy amin'ny manoratra zay ao fetiny tena makatran'le izy dia zay moa zany tena ifanampiana telo amin'ny tsamby hoe mba hazarazara ena le asa zany fa nenandray zao ohatry ny hoe manoratra zao naotry ny zany zany tsy de mbola noratra karabe de fotra hoe tononkalo fotsiny zany anano soratako dia za zao ohatry ny hoe amin'ny roa maraina aho tsy maintsy mifoha amin'ny roa maraina tsy maintsy tsy atsirana fa ohatra mifoha arakaraka ohatra mifoha zany ohatra amin'ny roa dia eo misy zavatra mieritreritra kely eo zany ohatra le avy ohatra mandeha pisoara moa zany dia mieritreritra kely eo zany mieritreritra kely dia mifoara ohatra amin'ny maraina ohatra manoratra phrase telo ana ohatra zany dia iny dia mandehandeha dia fenofenokeny ihany iny rehefa dia hoe misy an'izao indray dia fenofenokeny fa lera aloha zany iny samy tena samy manana ndraindray le izy ka zay hoe tsy maintsy dia fa miaza mandeha eny an-dalana eny zao dia mahita tantara dia efa mifatoko ao an-tsaika iny rehefa eny an-dalana eny ndraindray tsy mahafantatra olona mihitsy dia lazain'olona hoe miavonavy saiko za miasa be aminy dia ndraindray raha tafiniery rehefa ohatra zay eo lava tonga zany dia ohatra zay zany dia rehefa tonga any an-trano iny dia any ohatra eo amin'ny WC aloha dia tonga saina iny koa tsy maintsy tonga zany lasa tena lasa mihitsy le izy dia eny ohatr'izany moa zany zany rehetrarehetra zany dia izany koa ny lazain'ny olona ny mpihira sy ny mpanoratra ohatry ny adaladala satria mieritreritra zavatra eny adalana iny dia na mihira rery dia hoe lasa adala fa ny olona mihira na miteny rery samy adala ihany zany fa le fadalana fotsiny samy hafa samy adala ihany eny dia ohatr'izay moa zany tena ho tantaraina ao anatin'ity resaka tantara ao anatin'ny couloir ity dia amaranako azy mbola teny ela afatra kely afaka mametraka afatra afaka mametraka afatra la ny afa zany raha hoe hoan'ny olona zay manoratra amin'ny anina fotsiny amin'ny ohatra manoratra misotro zany zany ohatra manoratra izy dia aza dininy ngamba ny misotro zany misotro zany izy misotro zany satria manjeraka maso be efa misotro zany miordisa tsy misotro tsy misotro zay moa tonga tena ratsy tsy misotro rano manjeraka be izy zay fotsiny ngamba zany pisitsondina kely satria mantsy mavare raha vao tena anatin'le sotro zany ka eo amin'le sotro zany dia variana be dia lasa tsy miraran'le fahasalamana fa tondrovana ihany le fahasalamana dia ohatr'izay koa moa zany tsika moa zany mampirisika zay hoe resaka fanoratana zay fa any ivelany moa zany zany fanoratana zany tantarako anisany hoe anisany tena asa tena enjany zany ho an'ny mpanoratra script na film ohatra izay mikarama tena hoe tena mikarama be zany any ivelany fa aty amintsika zany ohatry ny tsy tena important fa aty amintsika mpanoratra dia mpanoratra tena ohatry ny ambany mihitsy zany mpanoratra dia mpanatotosa dia any fa nefa zany mpanoratra zany tena anisany hoe tena antony lehibe ao anatin'ny fisinyolona sy rehetrarehetra matetika nefa satria ohatra zao hoe ohatry ny misy acteur zao ohatra hoe mampime le zavatra ataony amin'ny film dia le acteur no akorain'le olona hoe tena mavoty fa nefa le acteur avy miteny hoe tsy zany nanoratra ndray fa za milalao fotsiny fa mpanoratra tena mahay dia reny zany anisan'ny tokony omena anazy dia zay moa zany tena zanonantsika tia ilazaintsika an'izay rehetrarehetra zay dia hoe zay zany mampirisika an'izay hoe mandrata foana dia aza mijanona dia mba zarazarao eny dia mba zarazarao hitan'ny olona rehetrarehetra dia izay couloir androany couloir zay fa nahita couloir zay nanaovana an'ity couloir ity dia amaranaka indray zany dia mampay daholo nareo mba tsisy ny confinement dia